fiaraha-maninty aloha hevitra misy zavatra zaraiko aminareo reto ny antony mahatonga amin'ny teniny reto dia izao nandritra n'le rehefa mifaranoatra n'izao ny taona ka indray taona vaovao dia mba anisan'ny fanireny mpivady eny izay mivady mba tsy hiady intsony amin'ny herintaona zany fiteny mpivady foana zany eny mba tsy hiady intsony amin'ny herintaona fa mba ho tsara ny fiainana dia atao loha resaka kely anio tsika ka za tsy ny resaka hoe amina soratra masina lizy fa ny ainga atao anatin'ny soratra masina atao nanadiady dia atoroko anareo mahazo ny anjarany fa misy anjarany leky zao rehefa avy eo fa ity loha anjarantsika lehibe zany ity omeko ity zany arak'izay dia hoy aho hoe zao ary atao raha ohatra ka hisoroka ny olana eo amin'ny fiarahamoniny mpivady dia zao atao dia misy teboka vitsivitsy reto izay nataoko ao. Voalohany indrindra aloha dia aoko mifantatry ny mpivady rehetra izay manatrika etoana fa ny fiarahamoniny mpivady dia misy fifaliana ary misy olana foana. Tsisy zany lasa mieritreritra zany hoe fiarahamoniny mpivady zany dia fifaliana foana ary tsy possible koa zany hoe fiarahamoniny mpivady dia olana foana fa misy fifaliana ao dia misy olana foana. Nareo hoe tsy mamatsiaro ndraindray roviana indray oatra ny elaela tsy nalaela ny mivady kely oatra ny tsy niary tamin'ny elaela efa tsy hoe le vadinao zany dia misy izay zavatra izay zany zavatra tena voalaza tsara mihitsy zany. Dia ny faharoa dia ity na firy taona ny nampivady anareo ny sarotra indrindra mpivady dia manasitra ny fiainany mahatokatena azy hiampitany amin'ny fiainan'olombelona. Lay antsoina hoe vie de célibat olona anankiray rehefa handeha hivady izy io anisan'ny zavatra defi anankiray lehibe izay tena manahirana ny mpivady mihitsy io. Zany hoe ny tiako lazaina amin'io dia tsotra efa tonga any anatin'le tokantrano izy mbola miheloelo eny an'le vie de célibat dia avy atao iny le mba tonga ny anankiray zany andeha kely ary amin'ny namaka tsy midika akory zany hoe tsy mahazo minday araka amin'ny namana fa misy efa programme foana zany sy ny sisa sy ny sisa andeha kely zay mba hanala azy reny zany le manahirana. Dia ity koa fampitandremana ty fahatelo ity rehefa tsaronao fa sambatra ianao amin'ny tokantranonao io ianareo mivady zany rehefa mahatsiaro hoe sambatra ao amin'ny tokantrano dia tadidio fa en parallèle amin'izay dia misy olana doavanao mitatao amin'le izy tsy mampatahotra akory zay fa ny tokantrano tompoko rehefa misy olana dia efa olana izy zay tsy misy azo eritreretina tsony fa ny tokantrano rehefa mahasambatra dia tadidio tsara fa mora tonga ny olana ny tiako lazaina amin'io ary tena arakaraka ny mahasambatra anao tokantrano mety mampisy olana goavana ihany koa mety ho saripady ka mila mitandrina itsika mpivady zany ao anatin'izay tokantrano izay. Dia eto aho manomboka manome an'ilay torohevitra mety mbola azo ompiny ity fa ireo no hitako aloha raha misy afaka manampy dia afaka manampy tsara mihitsy. Voalohany indrindra ataovy lohalaharana amin'ny fiainanao ny vadinao. Resaka mpivady eto zany resahako ataovy lohalaharana amin'ny fiainanao ny vadinao. Ny atao hoe lohalaharana eto dia ny indrindra ny ara-tsaina sy ny ara-nofo zay zany le izy. Ny ara-tsaina zany ny eritreritrao sy ny sisa sy ny sisa. Raha taharany ianao ohatra dia ataovy lohalaharana voalohany indrindra tokony ampahafantarinao ny fahataranao ny antony sy ny sisa sy ny sisa ny vadinao ohatra zay zany le izy na nilana ny vavy io raha ohatra ka hoe misy hoe tsy salama ny anankiray mba ataovy lohalaharana no manontany azy fa tsy hoe any izy dia vany dia fa apetraka amin'ny Jesosy izy dia tapatany Jesosy ao sy ny sisa sy ny sisa zay raha mba ohatra ny ara-nofo dia ataovy zava-dehibe mihitsy ny amin'ny hoe andeha sakafo ianareo ka na miteny ary izy hoe hanina dia ataovy zava-dehibe raha azonao atao ny andro hoe mbola hiandry ianao amin'ny sakafo zany le hoe ara-nofo tiako tenena zany dia ataovy zava-dehibe ao anatin'izay le izy. Ino voalohany iny zany hoe prioritaire zany mivady eo amin'ny fiainana ara-nofo sy ara-tsaina satria mpananam-bady ianao. Ny faharoa dia izao meteza sy meza hiaina ho azy hoe miaina dia miaina ho an'ny vady koa tsy resantsika moa ny leky izy fa mbola hafa indray iny zany tsy resahana ny hoe rafozana ny ray taposiny sisa fa ilainy zany ray aman-dreny fa rehefa miaina rehefa mivady zany mivady anankiray dia tokony miaina ho an'ny vadiny izy
tia azy izy ary mikatsaka izay mahasambatra azy. Zany zany zavatra tena ilaina zany amintsika fianakaviana zany hoe miaina ho an'le vadiko aho, tia azy aho ary mikatsaka izay mahasambatra azy. Atao foana izay anehoana fitiavana azy zany. Anisan'ny zavatra anankiray mba tena mahafinaritra amintsika ty tsy anavahako mihitsy. Anisan'ny zavatra anankiray nahagaga anahy taty tonga taty dia izy ary tena mitovy daholo ka ny anaran'ireto mpivady reto. Izy ao izy nareo chéri daholo. Ao chéria, ty chéria. Hitanareo kosa ary tena misy anarana mitovy mihitsy. Aty fantina zay zany le dia ny farany aza vela andeha ila ny fitiavana fa mifanolorana sy fampizarana. Zay ry mpivady, io fitiavana io aza vela andeha ila fa raha velanao mandeha ila io fitiavana io dia épuisé le fitiavan'le anankiray dia tsisy atorany intsony, dia tsy mandeha le izy. Manaraka aoka izay ny fanapahan-kevitry ny tokana. Rehefa ao tokantrano ianao mba tsy isian'ny olana dia aoka izay ny fanapahan-kevitry ny tokana. Fa miarahana mandray fanapahan-kevitra trany ary lanjalanjao ny atao hoe surprise. Raha mety dia aoka ny mpivady naka fanapahan-kevitra na zavatra kely na zavatra be na zavatra tonontonony na zavatra ataontsika. Fa misy indraindray manao surprise ihany kanefa lanjalanjao koa ny atao hoe surprise. Raha hividy akanjo ianao nama dia mety mba mijanona eo amin'ny akanjo ny atao hoe surprise. Fa raha ohatra ka hoe hividy fiara tandemy sao dia misy hoe hividy fiara na hividy zavatra ohatra hoe tsy haiko hoe na hividy télévision araka manohatra dia mba tsy dia tena ho amin'ny surprise tsonikoso zany. Fa mba tena jerena le izy zany hoe alamina arak'izay zany le izy hoe mba halanjalanjaina arak'izay zany le zavatra ataonao zany. Fa io surprise io indraindray le veritreretinao fa mahafaly kanefany indraindray fa mampikorotana sy mampiady ihany koa. Ary io tena teneniko mihitsy fa ny lehilahy tena matetika an'io manao an'io. Keke surprise. Nefa n'inona ny tiany fatany fa mimenomenona ny anankiray raha vao vidiny io. Azonareo hoe fatany fa mimenomenona ny anankiray raha vao vidiny io dia izy mba nataoko surprise ianao ve io dia mba tsy tianao. Kanefa nylay izy tsy izay fa tsy hay zany le izy. Dia naveriketo indray le izy hoe aza manome lanja ny atao hoe vivre en marié célibataire. Misy ny olona efa manambady fa mbola manatanteraka ny atao hoe vivre en marié célibataire ihany izy. Zany hoe dia ao anatin'ny tokantrano any mety ho tsara le miteny hoe sy ataonao hoe mba tsara ve ny akanjo? Eny mety foana mety tsara ny akanjonao hoe sy anaovanao azy. Vivre en marié célibataire ny dikan'izany. Fa aleo foana mba misy fandraisana anjara ao anatin'le izy ao. Teboka farany amin'iny dia izao ny fitiavana efa vonona sy efa vita ho karaisina fotsiny dia tsy mba mahasoa mihitsy. Ny fitiavana tompoko dia tsy prêt à porter. Zay no tiako lazaina ao anatin'io. Raha ny fitiavana no prêt à porter dia tadio fa mety ho simba sy lany iny indray andro any. Fa ny fitiavana mbola ahorona ny tsara indrindra. Izany hoe manomboka eo amin'ny fotoana anankiray ka ny fanekenareo mpivady fa hoe hifankatia ianareo dia tadidiny tsara fa amin'izay fotoana izay dia miara-manorona. Fa tsy hoe ny anankiray ny tena tia be mihitsy dia ny anankiray nanaiky ihany fa tsy pidina. Zany hoe tianao ihany. Zany eo taboloratra tsy tianao hoe fa miara-manorona ao anatin'iny izay. Dia io misy an'ilay on se marie pas parce qu'on s'aime mais parce qu'on veut s'aimer. Zay zany le izy. Taddio tsara ny fa mbola ampiasana eo rehefa be. Io hainy mbola misy tononkely ety ny farany amin'io. Tiava amin'izay ny tiavanao azy ny vadinao. Ny lasany, ny toetrany, ny fanabeazana ny tezana azy, ny klemany sy ny sisa miveriny toetrany azy vady. Ampio izy mba ho tianao ihany koa araka ny fitiavan'i Kristy. Mamela heloka mifandefitra amin'ity hatramin'ny fahafatesana. Zao no nazavako an'io vetivety fotsiny ihany. Indraindray misy olona miteny hoe io vadiko any anisany tsy tiako fa mpanany aby be sy ninona mihitsy io taloha e. Ny toetran'io sy ny sisa sy ny sisa. Ny toetra tompoko dia izay le hoe manorina fitiavana azo vaina ao anatin'ny fitiavana ny toetra. Ka tiavo amin'iny izy
aza sina fepetra sy ny karazany iny raha mba misy kilema anao dia tiavo amin'iny izy raha mba misy toetra anao dia tiavo amin'iny izy zay mba nitezahana azy tany amin'ny ray aman-dreny sy sisa tany dia tiavo izy fa ny fahafahanao mity azy dia tady dia tsara fa iny ihany koa no avaliny ka mba mirenana fitiavana ao anatin'ny tokantrano dia ampio mihitsy izy aza teniny izy ianao tsy anao ty tena fa tsy avitra ntsony ianao ty tsy mba ty anahy fa raha vo zany foana ny litania verimberitsika ao dia mety eritreritra ihany le mpivady hoe ay azo atao ihany zany tsy mitian'io fa ampio mihitsy izy hoe zany mba ty anao hoe zany eto hoe raha mba miteny izy andeha kely amonjy namaka dia teneny hoe ary sasany mba ahoana ohatran'izany dia efa tonga dia fatany hoe ay moa zany le izy zany mba aiza mamela heloka mba aiza mifandevotra mity hatramin'ny fahafatesana zay moa zany efa fanekenana atao teny amin'ny alitary zany mity amin'ny fahafatesana zany ho tianao ao sy amelinanao mandra-piavy ny fahafatesana tsy hoe mandra-pahafatinao a fa mandra-piavy ny fahafatesana misy dikan'izany mantsy eo amin'nafitiana dia zay ny farana dia zao izay heverina fa sarotra sy mandreraka dia atao voaloha ranom-pahasambarana rehefa miara mampiroborobo ny fitiavana ny vady nareo hoe tsy mahita hoe misy fitsapahana sy fisedrana ny rahanareo teo amin'ny fiainana kanefa rehefa tanteraka reny ka miara mampiroborobo ny fitiavana ao anatin'izany nareo dia lasa loha ranom-pahasambarana iny indretsika senao taloha takan'izao ohatran'izao indretsika senao taloha ohatran'izao zany ry havana dia anisan'ny zavatra iainanao zay ny olo-dehibe zay ny fomba nampiana ny zanantsika ho tia fivavahana sy tia mivavaka samy hafa ny atao hoe tia fivavahana sy ny hoe tia mivavaka kanefa mifameny ny tia mivavaka dia hoe mivavaka amin'ny fotoana rehetra ohatra tsika zao hoe andeha mivavaka sika dia manaja zany sisisy ny hoe tia mivavaka kosa ny tia fivavahana kosa dia le hoe mandeha any am-piangonana misy organisation momba fivavahana reny fanontaniana mipetraka mandrakariva dia zao hoy isika terena ve sa bedesina ny zaza rehefa malaina sy tsy mazoto mivavaka zany mipetraka foana zany tsy mazoto mivavaka dia bedesitsika izy na terentsika izy valy io many amin'ny farany fa izao nijereo zao atao ary ny ankizy mety mahalala zany ianao fa mba mandika azy any nareo rehefa ana dia azonareo dika amin'ny ankizy tsara io raha mbola zaza ny ankizy dia efa zaro mivavaka amin'ny fihetsika mora azo izy ohatra zaza kely eritaona izy na enimbolana dia efa saivo mivavaka hoe vavaka tsika aloha alohan'ny sakafo dia mbo dia akipy ny masony dia asaivo akipy ny masony na ianao mana akipy ny masony fa rehefa hainy ankizy iny dia hainy ankizy hatramin'ny farany izy zao mbola mananjanaka tena hoe mbola mambolana na hoe mbola eritaona io iainko serge ohatra zany hoe rehefa isakafo iluka mety mbola tsy patany zany tsy nrehetrarehetra fa azo atao tsara ny teny amin'ny vavaka tsika petaka tsara kipa amin'ny maso dia alaina ny tanana dia atao eo amin'ny fahainy io ary voainy io rehefa tsisy ray volana io dia fahainy tsara le izy ohatra hoe mandoalika mihira misy fihetsika ohatra le hoe tia zaza ny jesosynay hainareo hoe le misy hira kely fampianarana any reny eny maninona ny hoe hainy reny nakizy kely tsy mbola firy-taona nampianarana tape tape petite mère tous les jolis moments hainy reny dia mba ohatran'izay koa nanaovana azy hoe tia zaza ny jesosynay dia asiana fihetsika fa hainy ankizy zany ary tena tiany zany mahatonga azy ho tia haniny zany rehefa tenenenelajaitsika fa izao kosa nefa aoko sika ray aman-dreny rehefa maneno azy dia tsy mpanoro fotsiny fa tena mpandray anjara amin'izany sika mihitsy raha ohatra ka hoe tsoka mandoalika ianao mivavaka fa raha mampandoalika any ankizy ianao dia mba ianao koa mandoalika miaraka amin'io mandaotsika mandoalika hibabaka azanareo hoe fa tsy mandeha loatran'izay le izy raha vao tsy manao an'izay tsika ray aman-dreny dia mety le izy dia ilainy zay ny ankizy zany dia aoko fantatsika fa ilaina ny fihetsika sy ny mampiasa ny masony dia mora miditra ho aminy le izy fa raha ohatra ka dia mpitolo fotsiny eo a dia ateneninao mivavaka tianao jesosy mivavaha sy ny sisa sy ny sisa dia tsy mety loatra amin'ny ankizy zany manaraka raha mbola mambolana ny zaza dia ianao mihitsy mivavaka ho azy mivavaha ho azy fa ny fanany manoro azy izay dikan'izany ohatra
mivavah mafy eo akaiky ny berceau alohan'ny atory izy. Raha mbola misy zaza zany tena tsy matory. Raha mbola misy zaza zany tena mbola ohatra hoe mbola zaza kely ohatran'izany dia mbola tsy hainy manonona vavaka dia teneno eo hoe eo amin'ny berceau eo anao mivavaka. Fa ain'Andriamanitra mampiaina azy iny ary ilainy zany. Misy andray zaza le hoe tsy matory reny na io zaza efa lehibe io ary tsy matory, tena tokony ataon'ny ray aman-dreny mihitsy zany rehefa manavy sy ny sisa mivavaka eo ampototry ny faliana ny ray aman-dreny. Fahatiliny ankizy zany ary izy dia mizarina ho sitrana fa rehefa avy eo tena faly izy tena sitrana. Tsy ny alohan'ny sakafo ihany no mivavaka fa aorinany ihany koa, indrindra ny sakafo hariva. Io zany arakaray mba tena mba atoro antsika ankoatran'izay efa manao moa dia efa mahafinaritra zany alohan'ny atory dia mivavaka. Fa ity dia anisan'ny zava-dehibe hoe rehefa mivavaka ianao rehefa vita ny sakafo hariva ka alohan'ny aly eo dia asio vavaka iombonana eo dia mandeha amin'izay. Fandimidimy zany mivavaka sy ny sisa ny ankizy dia ny lehibe fa tsy hoe ny ankizy foana manao azy. Raha mba mandeha fiara ianareo, tsika ty moa saika mandeha fiara daholo zany, rehefa mandeha fiara ianareo dia mba hampeno hira-pivavahana izy na miara-mihira-pivavahana sy fihetsika fa ilainy zany. Fa tsy vao mandeha fiara dia folakalaklea rehefa azo kely olo ilaina tsy ny folakalaklea, tsy zay zany. Fa mba hasivo hira-pivavahana any dia ainy io. Fa naindray ary anena tsy mandeha ho azy eo ary aloha ny prononciation mahagaga fa ny hira-pivavahana morain'ny ankizy. Na amin'ny teny anglisy ary ankizy kely zanatsika ireo dia tonga dia hainy zany sy sisa fa morano manatateraka zany. Reto efa manaraparana sady ahy io. Rehefa any am-piangonana dia atao vitany mihitsy fa isika ray aman-dreny dia mihira sy mivavaka. Ray aman-dreny zany mba tokony mba hoe eo akaiky ny zanany izy dia tena mivavaka tsara, mipetraka tsara ianao mivavaka. Nefa ny mandeha le hira tsy hainy any angina ianao tsy mihira koa fa mipetraka fotsiny. Ataovy tena mihira ianao, ataovy tena misoka-bava ianao rehefa manonona mivavaka nampianarin'ny tompo sy ny sisa. Fa mahafinaritra zany. Tsika nefa ny tena marina tsy dia tena hoe nisy ny fototra be dia hoe isaky ny arivo vale fa récitation mivavaka nampianarin'ny tompo fa hain'ny ankizy ho azy eny mandeha ho azy fotsiny eny izy. Isaky misy trangan-javatra miseho amin'ny fiainan'ny ankizy, ohatra afa-panadinana izy nandray fanomezana ohatra tamin'ny dadabe Noely zao marary sy ny sisa dia hazavao aminy ny fahafahan'Andriamanitra miasa ao anatin'izany. Ohatra afa-panadinana izy dia asikely ankoatran'ilay misaotra ny zanako fa endry tena nahay mahafinaritra be fa toy izy dia ampidiriko eo ireo resaka hoe afa-panadinana ianao mahay izy misaotra ny Jesosy fa Jesosy koa no nanampy ianao afa-panadinana. Raha nandray fanomezana zao tsika tamin'ny Noely manome fanomezana ho an'ny zanatsika dia izy rehefa donto maso be iny miandry le Noël amin'ny minuit iny dia miandry le Noël amin'ny minuit dia tokony ho haitsika tsara hoe dia tokony ho haitsika tsara hoe ao anatin'iny isaky misy le trangan-javatra iny dia sady miteny hoe azo tenena izy ty ny tany amin'ny dadabe Noely fa hoe tiako kilalao fa krismasy ny andro tany amin'ny Jesosy ty dia mahaiza misaotra ny Jesosy. Ohatran'izany zany. Raha marary izy dia mba teneno aminy tsy hoe hoentina any amin'ny dokotera izy raha milainy zany karakaraina izy karazana fa hoe ao fa sitrahan'i Jesosy ianao sy sisa. Zany tena ilain'ny ankizy zany ny fandaminana ohatr'izany. Raha sendra mba marary tsika dia teneno aminy fa mety malahelo ny ankizy any rehefa marary tsika dia teneno aminy sika marary dada na marary niny fa tady dia tsara fa Jesosy manasitra anazy tahaka nanasitranany ianao nay mandeha le tsy salama iny tadidinao dia ohatran'izay koa nasitrany iny fa apetrao amin'ny tsara dia mahafinaritra iny miaina azy. Dia ampirisiho izy hiresaka sy hifandray amin'ny Jesosy amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra. Apetrao amin'ny Jesosy zany mananatra azy ianao zany dia raha maditra izy ohatra dia teneno kely mba maditra izy zao teneno izy hoe tsy mety zany aminana miresah ianao amin'ny Jesosy dia tsy manao an'izany intsony amin'ny sisa. Ohatran'izany eny izy dia fahain'ny ankizy zany fa tsy hoe manomboka be toleo ianao maditra tonga dia mikorotana ny saka
fa hoe iza le kakabesola azonareo hoe le izy fa tenena izy renao maditra zao nataoko anao resao amin'ny jesosy zany fahasanao apetrao amin'ny jesosy niditanao zany ohatra ary ohatrany mialatsiny amin'ny kaina odiko ndraiky zay aiza izy koa dia nefa ohatrany fotsinyko foana ny ato apercivo izy ifandraisy resaka amin'ny jesosy amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra mety ho tamitamarina ay ampafantaro azy fa tia azy ny tompo ary manampy azy satria zanany isika tamin'ny alalan'ny batisa reny zany no fomba ampidirana azy anie efa vita batisa ianao ianao anie tiany jesosy ianao anie raha madiditra dia ahitsiny jesosy ianao anie marary dia tiany jesosy ianao anie afampanadina anie tiany jesosy zany sisisa omeo toky izy fa mahaso azy manana fifandraisana amin'Andriamanitra ohatra mitongotongo izy tsy mety mivavaka dia andao hivavaka isika any am-piangonana fa mifandray amin'Andriamanitra zany le mahafinaritra raha pitsanao manao examen raha pitsanao manao anina dia hitanao tsara fa andeha ho azy io raha pitso satria makany tsika dia mifandray amin'ny jesosy tsika mifandray amin'Andriamanitra tsika dia mety io raha pitso dia itiny farany aoka ny fibedesana no farafita zany fa ome ho laka ny fanazavana sy ny mpantsiana ary ny fanondrona azy ny fibedesana tokoko dia atao farafita izany zany misy fety zany eo amin'ny fotoana zay tokony ilana zany no bedesina ny izy ary izany no tena manahirana atsika indraindray ny atsika indraindray dia tonga dia raha mbo misy adalana atao amin'ny izy dia ao aloha sika mamayaniko anao androany ataoko malala ny anaraka anao androany sisa afa-tsy zay azonareo hoe fa raha misy fahadisoana na ohatran'izany ataony dia azavao any tsy mety zao ataonao zao raha ohatra ka menjera ny ankizy ny atsika dia eo amin'ny bedesitsika indray zaza rehefa menjery zay akorinao zay menjery manao adanjany ianao samy hafa zany sy ny fitenenana hoe ao fa tsy maninona c'est pas grave ao tsy maninona mitsangana rehefa vitsy zay azo atao no miteny aminy hoe zany efa nitenenao hoe tsy mety hoe azonareo hoe mety zay fa tsy tonga dia miteny anao hitanao zay zany efa nitenenao fa tsy mety hoe zay avenaonao maratra ao tsy mety zany fa mety dia tsotra atsangana aloha izy dia jerena tsy nanina ny zanako hitanao zany efa nitenenao fa zay le izy dia hainao tsara mandamina azy ka izany zavatra zany ry avako dia zavatra ray lehibe tena mba tokony mba ho haitsika mba tiako feny apetrako dia izao faniriana apetrakatsika ampelantanan'Andriamanitra ny tokantranontsika tsirairay avy izay tapa-voreto na niaka tsy tapa-voreto azy dia mba ho tokantrano anjakan'ny fitiavanareo lehibentsika lehibe indrindra mihitsy satria rehefa tsika lehibe no mifankaty dia tadio fa minay sambatra fototry ny fahasambarany tokantranontsika zany ary ny faharoa koa dia izao mba ho taona 2012 taona izay omen'Andriamanitra antsika mba hirosorobotsika mandrakariva amin'ny vavaka sy ny fiavana izay mampiongona atsika amin'ny alalany mafiangonana ny taona ho avy araka izany hivavaka isika misaotranao zay Jesosy no ny amin'izany teninao zany mamelany elokaira misy tsy mifanaraka dia aminay tokantrano tsirairay avy reny adiady madinika sy ny hafa rehetrarehetra reny isaoranay ianao fa nahita vahaolana zay anao mbola misy tsy vovà zany tokoa dia apetraka ampelantananao mandrakariva mba hiroborobory ny fitiavana mpivady rehetrarehetra andraisana ny taona 2012 mba hifankatiavana sy fanomezany lehilahy isanandro kay fitiavana vaovao isanandro ary matokony fitantananao zay saotranao noho ny amin'reto zanakay reto saotranao noho ny amin'izy ireo fa izy ireo koa andray ny mpanao vaovao am-pifaliana ao anatin'ny fahendrena ary isan'ny fototra ny amin'izany ny fivavahana zay nitaizanay anazy ny aminao Kristy apetraka ampelantananao mitona vaovao apy tompo tatamy tompo mba hitozo amin'izany ary andray andraikitra amin'ny fitiainany manontoloka ifandray aminao Jesosy Kristy apetraka ampelantananao mitolo zao rehetrarehetra zao
ary misy mananteny izay fenao Jesosy Kristy efa mandray am-pitiavana sady indreny ny taonako mba hoe efa nandiny taona 7 eto amin'izao tontolo izao san'izany ny fianakaviana ihany Madagasikara sy ny toeran-kafa ary ireo mbola tsy nandihy izany tahaka izao dia omenao am-pifaliana izay ary faly am-pifaliana koa amin'izay fanatanterahana izany. Dia misy mananteny izay Jesosy malala fa atrehanao izany mba fotoana rehetra atao maheta ampianao izay rehetra ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany misaotra indrindra raha io. Amen.